izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa sady mahita sitraka amin'i Jehovah. Ohabolana toko 7 andiny 12. Nahoana no lazain'ny Baiboly fa zava-masina ny fanambadiana? Ny fanambadiana dia tsy fifanarahana ara-tsosialy fotsiny ihany raha lasaina bavy-malala, fa rafitra masina izay napetraka Andriamanitra trany am-boalohany izy io tany amin'ny famoronana izao tontolo izao. Noforonony mba ho fitahiana ho an'ny olombelona izany, ary natao mba haneho taratra ny firindrana sy ny fitiavana avy any an-danitra. Ny fanambadiana ao amin'i Jesosy Kristy dia antso ho amin'ny fahadiovana sy fahamasinana. Izany hoe rehefa miditra amin'izany ny mpivady dia tsy miaina ho an'ny tenany intsony, fa mifampizara, mifampahery ary mifanampy hitombo amin'ny toetra tsara. Ny fitiavana marina avy amin'Andriamanitra dia tsy manimba ny fitiavan'olombelona, fa manadio sy manandratra azy. Rehefa mifototra amin'ny famarinana ny tokantrano anankiray dia lasa toerana iainana fiadanana sy firaisana ary fitahiana ao an-tokantrano ao. Tian'Andriamanitra ho sambatra ny tokantrano tsiraray avy, indrindra ny tokantranonao io, satria izao ny firindrana sy ny fitiavana eo amin'ny mpivady dia santatry ny lanitra mihitsy izy io. Tsy tonga handrava ny fanambadiana Jesosy Kristy raha tonga tety ambony ity tany ity, fa hamerina azy ho amin'ny fahamasinana tany ambony lohany. Rehefa Jesosy Kristy mantsy no ivon'ny tokantrano, izany hoe izy ny lohalarina ny tokantrano, dia lasa mahazo hery hiatrehana ny olana ny mpivady sy ny ao an-tokantrano, ary lasa mifankatia marina ary anatanteraka ny drafitr'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny mpivady. Raha fihezitsika dia izao, ny fanambadiana dia zava-masina natao ho fitahiana rehefa miorina amin'Andriamanitra sy ny famarinana. Ao amin'i Jesosy Kristy ihany koa no ahitana tokantrano miorina madio ary feno fiadanana. Raha lasaina bavy-malala ao amin'ny Tompo, aoka isika hanaja sy hiaro ny fanambadiana, ary anao an'izany ho lara-pameno ka ny zavatra izay sitrapon'Andriamanitra sy izay drafitr'Andriamanitra ihany no ho tanteraka. Miantso anao ny Tompo amin'izao fotoana izao. Raha efa manambady ianao, aoka i Jesosy Kristy no ivon'ny tokantranonao, fa tsy ny manodidina antsika, satria mety hanolo-tsaina antsika ireny manodidina antsika ireny. Mety misy tsara toloran'izy ireny saintsika amin'ny zavatra hoe zao atao, kanefa aoka tsika hitandrina fa ny Ntaolo Malagasy dia nampianatra koa hoe ny tokantrano tsy ahaka, fa aoka hoentiny eo amin'ny Kristy, ary Kristy mihitsy no ivon'ny tokantrano. Raha mbola tsy manambady ianao, aoka hiomana ihany koa amin'ny fahadiovana sy ny fahendrena. Avy aloha Andriamanitra hitarika ny fifandraisana rehetra mba ho tokantrano mitondra voninahitra ho azy sy fahasambarana ho an'ny olona. Ho tokantrano sambatra anie ny tokantranonao, ary izany tari-dalana izany dia iainantsika tsiraray avy, ka ho tokantrano irian'ny olona ny tokantrano misy anao, misy atsika, ary tsy ho tokantrano aniry olona. Andeha hivavaka isika. Tomb'Andriamanitra misaotra noho ny teninao tamin'ity anio ity. Nampianatra anay ianao fa masina ny fanambadiana. Nampianatra anay ianao fa mila ianao mihitsy Jesosy Kristy no ivon'ny tokantranonay tsiraray avy, ary ianao no mila manjaka ao amin'ny tokantranonay. Ka rehefa ao ianao, rehefa ianao no lohalaharana eo amin'ny fiainanay, dia manaraka ny drafitrao izahay ary ho sambatra ny tokantranonay.
mivavaka manokana ho an'ny tokantrano tsiraray avy izay manaraka n'ity fandaharana ity. Jesosy malalo, taio amin'ny fomba manokana izy ireo. Raha misy ny olana ao anatin'izany tokantrano izany, aoko tsapan'izy ireo fa ianao no vahaolana ao amin'ny tokantrano tsiraray avy, ary ampianaro ny tokantrano tsiraray avy hiantehitra tanteraka aminao. Koa tantano indray izay amin'ity tontolo andro ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.